Izao fotoana izao ireo ministra izay efa teo aloha sy ireo ministra vaovao anatin'ity gouvernemanta ity afaka fotoana foana dia ho avy eto Andry Rajoelina hitarika ity filan-kevitra ministra voalohany ity satria vampany voategnitra izany ireo ministra vaovao mandrafitra ny gouvernemanta izao dia efa anatrika ny filan-kevitry ny ministra voalohany izy ireo araka ny efa nambarana tao anatin'ny fampitam-baovao izay nivoaka teo anivon'ny fiadidina ny repoblika tamin'ny 6 mars 2024 roa arivo lasa teo dia nisy fampitam-baovao izay nilaza fa hiroso ny fanaovana tombana na évaluation an'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny Andry Rajoelina ka androany enina folo marsa roa amby roapolo sy roa arivo no nivoaka zany izay listra izay ity fanovanam-pikamban'ny gouvernemanta ity taorina ny ministra fitsarana fialana ka nitantany ny ministra ny asa-panjakana Vonjomay ity départementa ity tamin'ny 12 febroary izay ny ministra ny arena kibon-tany any koa izay nitazony premier ministre Tsay Christian Vonjomay tao anaty fito volana antony anisany anatin'izao fanovana gouvernemanta izao ankoatr'izay nefa nambaratra dia nitombana izay efa nambaran'ny Andry Rajoelina mielombieny fa atao amin'ireto mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireto teo embolana eo no misy foana misy hatrany izay tombana izay tombana araka ny contrat programme izay somiavin'ireto ministra ireto alohan'ny andraisany ny toerana eo anivon'ny départementa ministériale izay misy azy raha tsy ny fanovana mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta farany dia tamin'ny 10 aogositra araiky amby roapolo sy roa arivo izany hoe fito volana efa miditra ny premier ministre ao anatin'ity conseil de ministre hiditra ny Andry Rajoelina afaka fotoana anatin'ity salle des conseils des ministres ity amin'izao fotoana izao efa hitazantsika amin'ny sariny filoha Andry Rajoelina. Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ianareo mpikambana ato anatin'ny gouvernemanta miaraba manokana mpanao gazety sy ny vahoaka malagasy vakivolo araka ny fanambara sy fomba fiasana petraka dia misy fanaovana tombana ireo ministra mpiara-miasa eo anivon'ny gouvernemanta miaingy amin'ireo vina sy tetikasana petraka ampandrosoana ny firenena mifanindran-dalana teo amin'ny fetoana enim-bolana fito volana teo eo ny fanarahana tamin'ireo ministra mpikambana gouvernemanta izany tombana zay napetraka izany ny zavatra tsapa dia betsaka ny asa vita na dia nisy aza ny lesika na dia betsaka aza ny zavatra tsy tomombana na mbola maro aza ny zavatra tokony ho areniny koa dia isorana ireo mpikambana tao anatin'ny gouvernemanta teo aloha zay nanatotosa ny adidiny teto anivon'ny firenena fa indrindra tao anatin'ny gouvernemanta izany miaraba ihany koa ireo ministra mpikambana ato anatin'ny gouvernemanta vaovao ny tenako mirarisoa sy fahombiazana anareo amin'ny andraikitra lehibe sy manandanja izay hosaninareo ho fampandrosoana ny firenena manomboka amin'ny masinandro androany
na ianareo ministra zay mbola miara-miasa eto na ho anareo ministra vaovao na ho anareo ministra zay mpikambana tany gouvernement tataloha ihany koa fa manatevin-daharana nizao gouvernement vaovao zao a ny zavatra tianapetraka dia nitsongaina tao anatin'ny maro ianareo ary nametrahana fitokisana ary mintsy mahatoky izay fa tsy andisy fanantenana ary indrindra anao ny ezaka rehetrarehetra mba hampandrosoana ity firenena ity tompon'andraikitra mpanjakana ambony ianareo zany ary niafaka apetraka maministra tompon'andraikitra ambony itony firenenanareo dia tokony ho modely sy fitaratra ho an'ny vahoaka ianareo tokony ary tsy maintsy manana fitondratena mendrika eo anivon'ny fiarahamonina sy manoloana ny vahoaka malagasy mahay mandadalanja ny teny ambara ny fihetsika atao ary indrindrindrindra ny tsy tokony ho atao andraikitra manandanja noa akinina aminareo amin'ny asa fanarenana ny firenena fampandrosoana ny Madagasikara sy fanasoavana ny vahoaka malagasy praitandrazana ministra mahitsy manakaiky ny vahoaka izany noa andrasana amin'ny ministra mpikambana tao anatin'ny gouvernement maro ireo ezaka mbola tsy maintsy atao tsy miafina aminareo ny zavatra niainana tao anatin'izay ny zavatra natrehan'ny malagasy fa indrindra ny fanapaha-kevitra rehetra miainga sy tokony taterahana miainga eto anivon'ity latabatra zay sotsika tena ny vahoaka malagasy iray manontolo ity tao anatin'izany ady amin'ny tsy fanjary-tsakafo na ny kere nandritra ny rotoana angarangitona isika dia niatrika anyvalana retina zay tsy nisy nieritreritry tsy nisy naniry zay nisakana nanembatsembana ny programanasa sy nyvelirana zay napetratsika dia nyvalana retina coronavirus na covid-19 izany zany rehetra zany tsy ataontsika akivy fa vao maika aza isika tsy kelitsoroka fa anao ny fomba rehetrarehetra oentina anarenana sy hampandrosoana Madagasikara nanampitrotraka an'izany koa ny rivodoza efatra mifanesy izay voanianantsika herinandro lasa izay noho izany dia tsy maintsy manarina ny firenena isika ary mitondra vahaolana maharitra ary zay indrindra no nametra atsika ny plan de redressement national après le passage des cyclones teto amin'ny firenena zavatra maro no apetraka ao anatin'io ho fantatrareo ministra vaovao miandalana eo ihany ary eo ampahafantarana ny vahoaka malagasy izany fanarenana ataontsika ao anatin'ny fotoana fosy aingana izany noho izany dia mila ezaka isika sy mikely-soroka mila miara-misalahy isika mba anatanterahana ny fampandrosoana Madagasikara izay voarafitra ao anatin'ny velirano izay indrindra nanaovana ny contrat programme aminareo ministra isaky ny département tsirairay avy mitaky vokatra azo refesiny sy azo sapaitanana izany zavatra rehetrarehetra izany ny andrasana ministra dia ny mamany olana sy mitondra vahaolana mitombona sy mifanaraka amin'ny vahoaka sy ny firenena mitondra vokatra mivaingana mipaka amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy tsy tokony hipetraka ho teknisianina ianareo fa tokony hopitarika mpitantana mpanatotosa mahomby ny zavatra rehetra sy programanasa izay apetratsika mila miasa aingana isika mila miasa tsara mila miasa mafy ary zay indrindra noa hitaritako anareo
hidina iny fotony amin'ny asa amanandraikitra izay sahaninareo tsy tokony miarasoandraso tsy afaka miandry izay taraiky sy varomarina isika ary indrindra mitaky zany ny firenena sy ny vahoaka malagasy araka ny citation zay napetrako zay mba nosoratako dia tiako zaraina aminareo ministra mpitiambana amin'ny gouvernement androany io no mibaiko amintsika dia ny hoe le plus important ce n'est pas de partir en mission mais c'est de réussir sa mission ny fahombiazany hiraka izay napetraka amintsika no zava-dehibe indrindra ary tsy ny fandehanana anatanteraka ny hiraka fotsiny no zava-dehibe tsy ny ministra akory ny finalité tsy ny président de la république akory ny finalité fa ny zavatra tiantanana sy ny asa apetraky ny ministra ny asa apetraky ny ministra ny asa apetraky ny filohan'ny république ho an'ny taranaka faramandimby izay ny zavatra lehibe indrindra mba ametraka zavatra lovatsaritsy mba tsy ho voafafa ny anarantsika ary indrindrindrindra mba ho tsaron'ny vahoaka malagasy tamamy sy ny asa napetratsika teto amin'ity firenena ifandimbiasana ny toerana tsy ho ministra foana ianareo ministra tsy ho filohan'ny république foana fa kosa ny zavatra irahantsika mba ametraka zavatra mivaingana zavatra tsy ho adino eto amin'ny firenena ary ametraka tantara ho an'ny firenena tokony sampisarotiny isika aminoho izany amin'ny asa vita sy ny fahombiazany ity fitondrana ny ministra tsirairay avy ato anatin'ny gouvernement no zany dia mirary soa sy mitsodrano anareo ny tenako aleo alasany sia atotosa ny siandavany ny asa fampandrosoana izay antenainy ny anatsara ny andavanandro ny vahoaka malagasy ny fitiavatany-drazana ny fanasoavana ireo ampiraitany-drazana significatsahana ny tombosoa ambony firenena trano nooka ibaiko sy anosika anareo amin'ny asa fanatanterahana amin'ireo adidy masina izay miandry anareo manomboka amin'ny masinandro androany miandrandra anareo ministra vaovao ny vahoaka malagasy somora ny zavatra antrehantsika ankehitriny satria manapitrotraka an'izany ny ady izay misy any Ukraine izay tsapatsika fa misy fiatraikany zay ankolaka na amin'ny vatana satria dia miakatra daholy ireo ankora zay ilaina fa indrindra ny solika izay tsy maintsy misy fandaniana manokana tsy maintsy misy fanovana manokana ny lalatsaina sy ny laminasa zay apetratsika ato anatin'ny fitondrana zany zavatra rehetra izany zay no teny zay fiarabana aminareo ministra tsirairay avy noho izany kosa dia tsara ihany ianareo ministra zay eo mpipetrahana ihany mba manao ny présentation satria ekipa anankiray isika ny ireo ministra efa teo aloha dia efa fantatra fa nianarana sy ny andraikitra ny ministera sany ho lazainy fa ny ministra vaovao kosa dia mba amena fotoana kely mba amehezana ny ireo mombamomban'izy ireo ao anatin'izany fanolorana sy présentation izany io ampipetrahana ihany novantsika atomtsika ato amin'ny ministre ny défense nationale dia manohy amin'izany ministra tsirairay avy farana ato ministre ny justice fadranan'be fitenenana ny republika republika miara-banao-panajana miara-banao premier ministre zika rehetra mpikamana ataon'ny gouvernement za dia général de corps d'armée nagotidirina Pion Jean Richard ministre ny
Manultrani araba panazananao andriamatoa prime-ministra sy sikarehetra mpikambana ato amin'ny gouvernement. Tena koa dia araparinirina Asimbelo, ministre de l'économie et des finances. Miarabanao ampanajana miarabanao andriamatoa tena koa dia Ranampy Gisèle, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales. Manolatra ny araba ampanajana andriamatoa prime-ministra sikarehetra ato anatin'ny efitrano manatrika an'izao filakevitry ministra izao professeur Assomakou Elia Béatrice ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique makasitraka indrindra tompoko. Miaraba panajana andriamatoa prime-ministra sy sikarehetra membre ny gouvernement tenako dia Géry Atrefindrasana ministre des travaux publics makasitraka tompoko. Sotra mamy fitenena andriamatoa prime-ministra mpiambana etony gouvernemanta raha vokatra fidiny ministre ny rano ny fidiovana ministre vaovao moa zany raha eo amin'ny fianarana dia ingénieur ary manana master international degré de ressources en eau sy ny diplôme d'études internationales en géologie de l'environnement efansahana moa ny ministère ny stratégique sotra tompoko. Rabanao ampanajana andriamatoa ary miarabanao andriamatoa prime-ministra sika namana mpikambana ato amin'ny gouvernement. Ny tenako moa dia Prince Assoafilira, ministre de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. Sotra tompoko. Adolfo fiarabanao le voaloha membre du gouvernement Gérard Andriamano secrétaire d'État chargé des nouvelles de l'État auprès de la République. Andriamatoa prime-ministre sika membre no gouvernement miarabana no mpanajana tompoko général de corps d'armée Serge Gélé secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie sotra tompoko. Miaraba panajana andriamatoa prime-ministre ministre du développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications. Makasitraka tompoko. Miaraba ampanajana andriamatoa miarabanao andriamatoa gouvernement Andry Rabaroson angovo sy ny akorana sotra tompoko. Miarabanao ampanajana andriamatoa publique accentue andriamatoa prime-ministre Roland Ranjatoel ministre ny transport sy météorologie ny tenako dia gouvernement taona des amites économiste en tenako diplômé de troisième cycle dans l'université des sciences et techniques de Lille, spécialité manukana monnaie, économie internationale ary énergie. Sotra tompoko. Araba panajana andriamatoa prime-ministra tsika mpikambana amin'ny gouvernement lalatsina rakotilazatna andriatongarivo serasera sy ny kolotsaina sotra tompoko. Miaraba panajana andriamatoa prime-ministre miarabantsika rehetra mpikambana gouvernement manatrika zao androany ny tenako dia andriamatoa ministre ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fantsifany sotra tompoko. Manatitra ny fiarabanao sikarehetra tamin'ny gouvernement ny namana mpanongazety rehetra Ramaoly Masy Pierre Holder ministre ny fanajariana ny fananatany makasitraka tompoko. Ampanajana andriamatoa prime-ministra no
iarabana anao sy isika rehetra tonivon'ity gouvernement ity ary makasitraka ihany koa amin'izao famirinanao fitokisana izao tenana izao ianarako moa tsisy fina satria efa niraikitra ihany koa ny ministère toe-karena fitantanam-bola ary ankehitriny dia fatokisana indrindra ianao Andriamatofilo izay mitondra ny raharaha diplomatika mivalaisana amin'ny vahiny diplomatie international raha mbahiny nametraka ny fahatokisana tamin'ny tenanay mankasitraka makatelina tompoko. Miaraba Panajana, Andriamatofilo, Andriamato Premier-ministre ben'ny gouvernemanta, fikambana gouvernemanta. Tenako zany Tokely Justin, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Ny andraikitra efa ny sahaniko administrateur civil zany tenako, gestionnaire de formation. Efa nisahana ny sous-préfet Fenirivest, chef district tao Andap Faritry Sava, chef district ihany koa tao Ambilobe, dia efa nisahana ihany koa ny Tale sy Tale généraly tao amin'ny ministère-ny hafitrany sy fitsinjaram-pahefana, dia alohany navatendry ny tenako ministre ny fitsinjaram-pahefana zao dia gouverneur tany Sava ny tenako. Misaotra Andriamatofilo, misaotra Andriamatofilo, misaotra gouvernement. Miarabanao apanajana Andriamatofilo, tsika mikambana gouvernement gouvernement ny fisantana mankasitraka tompoko. Miaraba panajana Andriamatofilo, miarabanao ihany koa Andriamato Premier-ministre, miarabantsika mpikambana sika rehetra saondra Marie Michel, ministre ny fanabeazam-pirenena, sotra tompoko. Miarabanao Panajana Filo, miarabanao Premier-ministre, miarabantsika ministranao nasireo manasika rehetra tenako dia son arfi ministre ny fambolena sy ny fiokasitraka tao. Miarabanao Panajana président, miarabanao ministre, premier ministre, miarabantsika rehetra membre ny gouvernementa manatriketo ny tenako moa zany dia ministre ny artisanat et des métiers. Sotra tompoko. Miaraba Andriamatofilo, miaraba Andriamato Premier-ministre, rehetra mpikambana ataona amin'ny gouvernement, mpanao gazety ihany koa. Tenako any dia Rakoto Malala Indray Olivier, ministre des mines et des ressources stratégiques, ny mombamomba anazy dia système ingénierie de projet, dia ingénieur en école polytechnique et géomaticien l'école nationale des sciences géographiques à Paris, Sengambani Cap-BN. Miaraba Andriamato Premier-ministre mitondra fakasitrana ny famirina pitokisana. Ny tenako Dr Raymond, vétérinaire de formation, vice-ministre chargé de l'élevage auprès du ministère de l'agriculture et de l'élevage. Miarabanao Panajana Andriamatofilo, miarabanao Andriamato Premier-ministre, ny tenako dia Vina Marie Orléa, ministre de l'environnement et du développement durable, nandrato fianarana tany Antika, manana ny master de l'environnement, développement durable et développement local, ary efa nisahana atidy amenandraikitra maromaro tao anivon'ny ministère ny écologie atao Sotra tompoko.
Miarabano Flu, Miarabano Premier Ministre, Siatikariatra membre gouvernement, Ntena Vitsara Rantanina Gabriela, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Sochatopuko. Miraba panajana firenena, miraba yamatua prime ministre kiambana gouvernement, itena kudia mahatante, simanaurati, Robert ministre Zoom sinto karena makasih katup. Miraba panajana jematu Pirenena, panajana jematu prime ministre, miraba Merabano panacana de motu flupirina, panacana de motu premistre, Chamberlain, contrôleur général de police, femme de ministre Philomena Baouk. Kasirkatu. Mirabano panazana, Mirabano, de Mato Prime Ministre, Tena Kumuzani de François, magistrat de premier grade, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Dia mamerina ny tongasoa aminareo ministra ao anatin'izao lapany avilo zao mba hoentsika andinika ity latabatra ity reo finakevitra rehetra ento no ataony ministra isaky ny alarobia zay hitondrantsika hevitra rehetrarehetra sy ndrina rehetrarehetra ambandrofona ny fireneny. Rehefa misy ny membre gouvernement zao dia napetraka aminareo ny vina na ny communication avy amin'ny fiadian'ny république. Ny zavatra nolazaiko dia ministra rehetra ity présentation de la politique générale de l'État tia no baibolitsika. Tokony io no vakitsika isan'andro na isakin'izay matière fa voarakotra sy voalaza ao avokoa ny mbola tsy mandeha le mpanao gazety ka tsy mandeha ny mpanao gazety voalaza atao anatin'ity avokoa ny vina rehetrarehetra tokony apetratsika amin'ny sehatrasa maro samihafa ka mba tsara ihany azo atao androany ihany na makinan'izy ity fa matetika rehefa misy ny afanaovana évaluation zay vao mamaky an'le izy sasany efa tara loatra satria tsy efa tsy tratra le vina sy tanjona zay napetraka ny fanirina dia mba ho tanteraka somatsara ny vina rehetrarehetra zay ho apetraka ka angatahako ny ministre ny communication mba sy ny culture mba amaky an'izany présentation politique générale de l'État izany. Nankasitraka Andriamatovolona ny fiteninana présidence de la République de Madagascar, communication, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le vice-ministre, Messieurs les secrétaires d'État. Objet, présentation de la politique générale de l'État. Lors de ma campagne électorale, j'ai promis à nos concitoyens de rattraper le retard de développement de ces 62 dernières années. Le document de politique générale de l'État que je vous confie nous donne les directives et les trajectoires pour l'atteinte des objectifs de l'émergence afin de bâtir une nation prospère et solidaire pour la fierté et le bien-être des Malagasy. Les Vélirams traduisent les axes prioritaires et les résultats attendus par la population et devront être mis en application dans les meilleurs délais. À titre de rappel, la paix et la sécurité est une priorité absolue, ainsi que l'effectivité de l'État de droit. Notre objectif est de durable dans tout le pays. Il faut mettre l'accent sur certains points, à savoir la dotation
pour lutter contre les vols de zébus, afin de réduire ces vols de plus de moitié à court terme, l'arrêt immédiat de toute exportation des bovidés, l'accélération de la mise en place du système de surveillance des bétails et de leur mouvement, le cadrage des dînes, la dotation matérielle adéquate des forces de sécurité urbaine, de formation adéquate pour former nos forces adéquates, pour former nos forces d'intervention spéciales dans les zones rurales, dans les zones urbaines, militaires dans les zones rouges, la mise en place d'une nouvelle stratégie de sécurisation des zones urbaines.